Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Iray amin'ireo zony silamo namanao aminao ny famanginao azy raha sendra ka tratrany tsy fahasalamana na marary. Matetika nefa tsika rehefa tonga mamangy ny olona marary dia tsy haintsika ny doigt izay atolotra azy mba ahazoany fahasalamana aingana eo amin'ny fiainany. Amin'ity androany ity inshallah tsika dia aka hadisy marim-pototra avy amin'ny mpaminany sallallahu alaihi wasallama izay miteny manao hoe: nizaniza aminareo mamangy ny olona marary anankiray ka namaky ity doigt ity impito natao taminy dia izany olona izany ahazo fahasalamana avy hatrany raha ohatra ka fotoana tsy mbola ahafatesany na ihany koa iverenany any amin'ny Allah. Inona ilay doigt? Manangatanina tsika ary miteny amin'ny feo enin'ilay marary manao hoe: as'alullah al-azim rabbal arshil azim an yashfik. As'alullah al-azim rabbal arshil azim an yashfik. Izay midika hoe mangataka aminao zay ry tompo Allah, ilay lehibe, ilay be voninahitra, ilay tompony seza fiandrianana lehibe mba hanasitrana any ity mararinay ity. Raha averinao impito zany ka io marary io mbola tsy tokony fotoana ahafatesany dia tonga amin'ny fahasitranana aingana araka ny io hadisy izay voalazany mpaminany sallallahu alaihi wasallam. Ka aoka ny tsirairay ahay tsy anjery an'izany doigt izany ary mazotoa mamangy ny marary fa anisan'ny zony mpino silamo namanao aminao izany. Ary rehefa anao mamangy azy dia tsy misy cadeau na fanomezana lehibe atolotra azy afa-tsy ny doigt izay mangataka fahasalamana aingana ho azy. Afaka manampy ihany koa ianao impito amin'ny teny manao hoe la ba'sa tahurun insha Allah, la ba'sa tahurun insha Allah. Averinao impito zany rehefa tapitra zay dia afaka miresadresaka anao na manao veloma aminy miala eo. Amin'izay fotoana zay sady faly ilay marary no vanginao ary faly ihany koa izy nahazo doigt tsara avy taminao ary ahazo fahasalamana aingana izy amin'izay fotoana izay. Zay no fampatsiavantsika tamin'ity androany ity. Abonnez-vous, partagez-vous, atao j'aime fa mbola maro ny zavatra hozaraintsika eto. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.